Manao daholo ny grade 1 tonga soa indray amin'ny malagasy. Androany isika hianatra momba ny fitanterana. Inona no atao hoe fitanterana? Fitanterana dia ireo zavatra azontsika andehanana ka afaka mitondra antsika amin'ny toerana hafa izay tiantsika aleha. Ohatra ny fiara, ny bisikileta, ny moto sy ny sisa. Inona avy ary ny karazana fitanterana? Misy anankitelo izy ireo, ny fitanterana an-tanety, ny fitanterana an-dranomasina sy ny fitanterana an'habakabaka. Ny fitanterana an-tanety izy avy ireo: misy ny fiara, ny moto, ny bisikileta sy ny sarety. Inona indray ary ny fitanterana an-dranomasina? Misy ny sambo, misy ihany koa ny lakana. Ary ny fitanterana habakabaka: misy ny fiaramanidina ary misy koa ny angidim-by na koa hoe helikoptera. Misaotra anareo grade 1 nareo, amin'ny manaraka indray.